ahoana marina? Mbola azo antenaina ve izany IEM sy ny PM izany? Raha fihetsiketsehana aloha dia tena mbola hita olo alaharana raha mita amin'izay rehetra efa nandalo teo alohany ny fitondrana ankehitriny. Ka ilainga be ilay filazana tamin'ny fampielezan-kevitra fa efa vonina ny vola sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana ilay IEM izay drafim-pampandrosoana no manina tao anatiny 5 taona. Ny tazana dia fihetsiketsehana no betsaka tamin'ireny fotoana ireny. Ny hita mantsy ankehitriny dia PM ny délestage, PM ny fampahantrana, PM ny tsy fanananasa ary PM ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetra. Raha ny filazana tany am-boalohany anefa dia tsy no heverina iaina anaty loto sy fako ary fahantrana sy fahafambaraka tahaka izao mihitsy ny firenena. Raha ny aboby nolazaina ny vahoaka dia tahaka ny androso sy ho paradisa ao anatin'ny 3 andro ahatongavan'ny rajoela eo amin'ny fitondrana ny firenena satria efa vonina ireo mpanatanteraka ilay tetikasany. Ankehitriny na délestage aza mbola manahirana, mirongatra izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana vokatry ny fahantrana, ny anoanana mipaka any anatin'ny vilanim-bahoaka. Vilany ao an-tokotany nandrahoana vary ray kapoaka misy mibata fotsiny eo, jirama, Air Madagascar, Spat, bokatrosa hatrany amin'ny 9 miliara ariary. Raha ny fantatra mantsy dia mahatratra 527 sy 5 miliara ariary ny trosan'ireo orinasam-panjakana na orinasan'ny fanjakana no manana petrabola betsaka indrindra ao aminy, izany hoe mahery ny 50 isanjato. Mitana ny laharana voalohany ny jirama izay ny fanjakana no mitana ny 100 isanjato ny petrabola ao aminy, mahatratra 3,7 miliara ariary ka ny 2,7 sy 1 miliara ariary mikasika ny trosa anatiny momba ny fampiodinana ny jirama nandritra ny 12 taona ary ny 5,2 miliara ariary kosa voasokajy ao anatin'ny passif non courant izay alohan'ny orinasa amin'ny taona ho avy. Faharoa ny orinasa Air Madagascar izay fanjakana no mitana ny 50 isanjato faingo 20 isanjato amin'ny petrabola kosa, mahatratra 3,7 miliara ariary ny trosany. Ny Spat na ny Société du Port à Gestion Autonome de Toamasina no fahatelo izay any fanjakana ihany koa ny 100 isanjato amin'ny renivola, mahatratra 5,7 miliara ariary ny trosa voasoratra fa tokony ho efainy. Ny trano fiantohana aro izay ny fanjakana no manana ny petrabola 3,70 faingo 3 isanjato ao aminy dia mahatratra 5,7 miliara ariary ihany koa ny trosa tokony ho alohany. Ao anatin'ny 5 voalohany ihany koa ny caisse d'épargne izay voalaza fa mahatratra hatrany amin'ny 2,7 miliara ariary ny trosa tokony ho efainy. Mety isy risika arabola goavana ny trosan'ny jirama sy ny Air Madagascar miantraika amin'ilay antsoina hoe FSMFP na ny plan stratégique modernisation de la gestion des finances publiques na ny drafitra stratégique momba ny fanavaozana ny fitantanana ny volam-panjakana izay natolotra ny tapaky ny volana Oktobra. Goavana ny trosa kanefa mbola zava-doza ny olana ara-pitantanana sy ny alatra tahaka ny fanodikodinana soloka analin'ny litatra, fandaniana hafahafa sy tsy araky ny tokony ho izy amina miliara, fizaram-bola amina miliara, voalaza fa nataona mpitantana kanefa ny orinasa mitsopozipozy. Ny orinasa Air Madagascar moa dia maty tanteraka. Ny vola kely voalaza fa anamboarana ny fiaramanidina roa aza taonanjavona 10 tapitrisa dolara be izao, voalaza fa bokatrosa hatrany amin'ny 20 tapitrisa dolara no vonoina ary nasiana ny Madagascar Airlines izay mbola resa be teo aloha ny tsy nahara-dalàna azy na tsy ankehitriny. Izay aloha hatreto no hita fa vokatra mivaingana azo n'ilay IEM izay nofinofy napetraka i Rajoelina. Toy izao anefa raha tsy ahivina ny zavatra nolazainy tamin'ny 17 ny volana febroary taona 2022. Ny afahantsika mampandroso fa ny Madagascar ao anatin'ny fotoana fohy 5 taona ny fandrosoana izay tsy tratra tsy azo ny vahoaka malagasy hatramin'izay kankehitriny. Izay no fanazavana tamin'ny fotoana io ary tsy mbola vitan'izay fa mbola nampiny ihany koa hoe ny IEM dia efa nanomboka
tsy mila endrasana amin'ny 2030 ny fiarovana ny tontolo iainana tsy mila andrasana amin'ny 2030 ny ady amin'ny anoanana sy ny kere tsy mila andrasana amin'ny 2030 ny fampidinana amin'ny vidim-piainana tsy mila andrasana amin'ny 2030 tsy niandry ahy zany tsy niandry izahay mivady tsy niandry ela fa efa nanomboka ny fampiasana ny IEM ao anatin'ny fiarovana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza fiarovana ny tontolo iainana efa nanomboka ny IEM ary izao zavatra iainantsika izao no vokatra ilay IEM raha araka ny voalazanio izany fiatsaram-belatsy amin'ny vahoaka malagasy fotsiny indray araka izany ny fihetsika izay nataony teny Ivato ireny ninona ambarany fitondrana dia ilay IEM no navadika ho PM izay tsy naresy lahatra ireo mpamatsy vola mihitsy fitaka be vava ilay nilazana fa maro ireo mpamatsy vola sy ny mpandrarana no resy lahatra tamin'io tetikasan'ny rajoelona io fomba nentina nambabona vahoaka fotsiny izany porofon'izany ireny zavatra mitranga amin'ny fahantrany vahoaka malagasy izao nataona kotrokotroka sy nalefa mivantana tamin'ny fahitalavim-panjakana mihitsy ilay programa tsy naresy lahatra ireo mpamatsy vola fa ampafantarina amin'ny fomba ofisialy nanomboka ny 7 ka hatramin'ny 17 ny volana oktobra lasa teo dia ny PM na ny plan émergence de Madagasikara indray ony efatra taona ty aorina nahazahoana ny fahefana vao mikofokofoka indray zany ny fanjakana rajoelona ampanantena izao zavatra maro toy ny efa natao tamin'ny propagandy any karazana efa fiaingana vaovao amin'ny propagandy sy ny fampanantenana ho amin'ny taona 2024 isy ny fifidianana ho filoham-pirenena manaraka indray ireny zavatra mitranga ireny ny zavatra tahaka ireny mantsy matetika dia programa ao anatina fepito-piasana iray ary raha ny ampahany antotan-kevitra efa niparitaka aza dia drafitra ao anatin'ny 10 taona na plan décennal mino sy manantena 100 ve izany Andry Rajoelina sy ny ekipany fa mbola ho azon'izy ireo ny fandresena amin'ny taona 2024 raha izao zava-misy izao ny antso ny Bank Rothschild iaray tantana voalaza fa nampiasa sy manarama kabine vahiny anamboatra ny fifandraisana anivelany indrindra fa amin'ny frantsay ary eo ihany koa ny fanatsarana sary eo anatrehan'ny vahiny ka hatrany amin'ny $7 ny sorabola voatonina tamin'io raha mampita amin'ny fanjakana teo aloha tany amin'ny taona 2014 no tonga teo amin'ny fitondrana tany amin'ny desambra 2014 no nisy ny fikonan-doha niaraka tamin'ny mpamatsy vola na ny conférence des bailleurs taoriny ny fandraisantsika ny fivoriam-be ny francophonie nahazo fampanantenana famatsim-bola hatrany amin'ny $9 miliara ny fanjakana rajonary mampianina izay everina fa tsy tena tafavoaka ny baolina noho ny antony maro vaky ny raharaha Claudine izay mamonjy izay everina fa nanaovana mpimaso ny vahiny fa tena miady amin'ny kolikoly ka tsy nanisy enamaso na tamin'iza na tamin'iza ekena fa nisy ny karazana skandal na adalana sy aferana ataon'ny mpitondra na olon'ny fitondrana sasany fa mbola refesy ny ty fitondrana ity ankehitriny amin'ny isa 10 raha ampitahina amin'ny baolina kitra voambolana tsy miteny amin'izao fitondrana izao ny fanjakana tsara tantana na ny bonne gouvernance mangarahara ady amin'ny kolikoly izay tena takiny mpiara-miombonanto ka arabola sy ara-teknika Andriamatoa Rajonary mampianina aza manam-pahaizana ara-toekarena mpampianatra amina université maro maneran-tany io koa izany na vita namerina ny fifandraisana tamin'ny mpamatsy vola izay tapaka taoriny taona 2024 mbola ireny nahazo azy 900 no vato azony tamin'ny fifidianana koa agaga ve zany ity fitondrana ity raha miomana mafindray amin'ny alabato mbola misy azo antenaitsika vahoaka ve amin'izao fitondrana izao iza no antenaina amatsy ilay PM sa ireo investisseur sak ado nisy mihitsy aza ireo maso ivotonga niatrika io fotoana io no niomey an'ilay fitondram-panjakana amin'ilay filazana tsy de mifanaraka midika izany fa tsy hoe manka toy ny fihetsika ny mpitondra avokoa ireo mpiara-miombonantoka sy ny maso ivo ary ny mpandraraha tonga niatrika io fampafantarana ny IEM io fa ao ny niome fa ao ihany koa ny manararoatra ilay firenetsika noho ny fitavozavozam-pitondrana sy ny tsy fahaizana ny fantaniana mipetraka arak'izany hatreto dia ny hoe efa voafaritra ao anatin'ny lalàna feny tetibola-panjakana 2024 ve ny fanatanterahana ilay PM
sa resaka mbola tabatra sikseoseo ivelany fotsiny tahaka ireo maro hafa. Ny sary sy ny serasera indray no ampiteneniny fa tonga maro ny mpiara-miombonantoka vonina ny mpamatsy vola. Ny efa natao tamin'ny IEM ihany no iveriny saingy zavatra pokato no betsaka. Raha nisy ny fatokisan'ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola na nisy ny vola efa notokanana ny tanamasoandro, ny flyover, ny pôle urbain, ny teleferika. Ny vahoaka mahantra sisa no mbola mahatonga ireo firenena sasany miantra sy mamatsy vola ireo firenentsika ity. Fa raha izao fitondrana izao, fitondrana tsy hiova famindra amin'ny lainga sy ny kolokolo maro lafy. Izao hono vao hoe PM, IEM, ino ny mbola antenaina amin'ny oro malagasy? Ankotsina neny ohatr'izay efa lany ny kary. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?